ady hevitra ny amin'ny hoe misy candidat miantso ady hevitra manoloana ny fitantanana ny tanàna Antananarivo. Sika rehetra angamba dia malala fa nafatara malagasy ny Zangasikara zany epanetana fandarana ady hevitra mazava ho azy tsy ho Gasikara velively mihitsy no itsoka ady hevitra fa ny angatana fotsiny andao programa nasa no resantsika manana izahay vonina izahay miantso boribory-tanana enina ilarana fahenina ho an'ny fanovana. Faly miarabantsika jiaby mpanaraka ny saina ity vaovao malagasy ny raharaha politika no zaraintsika eto. Hitantsika zao faneho-kevitra nataon'ny solombavambahoaka Gasikara Fenisoa teo fa vonina tanteraka izy hanao débat amin'ireo candidat ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ary ny mamafisiny tsara fa hoe izy efa nolotra fandaharana mahakasiky ny débat zany tao amin'ny invité du jour na hoe Real TV ka rariny sisiny izy raha afaka soamantsara tsy mandaha afaka manao débat amin'izany rehefa tonga ny fotoana na dia eo aza zany rehetra zany mipetraka ny fanontaniana ho an'ny Gasikara Fenisoa fa hoe efa nametra-pialana ve izy ity satria izy manko solombavambahoaka handeha latsaka ho candidat ben'ny tanàna izay. Maro ny mpanao politika miaina ao anatin'ny zavatra zany ary karazana hoe baranajy fanarahan-dalàna. Misy zao ataontsika hoe ministra mandeha milatsaka ho solombavambahoaka moa ve izy ireny fa nametra-pialana indraindray zareo reo lany député dia mandeha atao ministra indraindray aza tsy lany atao ministra indraindray rehefa tsy lany ihany koa milatsaka ataontsika hoe ho ben'ny tanàna. Maro zareo ohatrohatran'izany ny sehatra mpanao fanaovana politika ireo mpanao politika ireo eto an-tany sy firenentsika baranahiny karazana hoe tsy manaran-dalàna izay. Ndeha tsika hijery faneho-kevitra nataon'ny Gasikara Fenisoa mahakasiky ny raharaha fifidianana sy ben'ny tanàna izany. Amin'izao fotoana izao ihany koa manko izy nanamafy ny teny ao anatin'ny vidéo izay harahantsika ho hitantsika rehefa avy eo fa handeha amin'ny boribory-tany rehetrarehetra. Izy manko ny lany tao amin'ny boribory-tany fahatelo fa handeha ny ekipany ho amin'ny boribory-tany rehetra manerana ny Antananarivo na boribory-tany voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina ary no hamafisina avy hatrany fa simba potika tanteraka ho izy ny Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Zany hoe tsy namokatra zany ny ben'ny fitondrana ny ben'ny tanàna teo aloha ary vonona hony izy handray andraikitra amin'izany sehatra ho fiarovana ho fanavotana ny Antananarivo renivohitra izay. Ary nandeha manko izy tamin'ny antsena nitety ireo mpivarotra rehetrarehetra ary vonina tanteraka izy amin'izany sehatra andraikitra izany. Koa andao ary ho jerentsika zany faneho-kevitra nataon'ny Gasikara Fenisoa izay. Ny ampitsangana ny vahoaka Antananarivo izay mandoalika amin'ny hamafin'ny fiainana no vaindondra raha ny kandida Gasikara Fenisoa izay vao miroso amin'ny fanatsarana ny tanàna araka ny nambarany. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny pré-campagne ity kandida larina fahenina milatsaka ho fidiana ao Antananarivo renivohitra ity ary ny vidinana ifotony teny amin'ny boribory-tany voalohany no nisantarana izany. Inona ny pré-campagne dia fampafantarana ny tenanay fa kandida. Faro miresaka amin'ny vahoaka izahay, midinika amin'ny vahoaka izahay satria ny filamatra izay hoentinay tantanana ny tanàna Antananarivo dia ny olona rehetra dia afaka miaina malalaka, afaka miasa malalaka, afaka mivelona indrindra mamaly ny filana fototra izay mandoalika androany Antananarivo. Ny tanjona voalohany dia ampitsangana ny vahoaka Antananarivo izay mandoalika izay isika vao miroso makany amin'ny fiazakazahana amin'ny fanatsarana ny tanàna sy ny endriky ny tanàna indrindra fanatsarana ny fitantanana ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Mahakasika ny fanokafana ny lisy mpifidianana indray kosa dia naneho ny aya ny kandida Gasikara Fenisoa sao hiatrany izy hoendrika fangalaram-bato izany tsy ahatonga fifidianana mangarahara ka miantso fampitiniana ihany koa izy ireo. Ny fisokafan'ny lisy mpifidianana moa dia everinay fa miteraka aya ho an'ny kandida Gasikara Fenisoa ihany satria fantatsika mamparoa ordonnance moa zany no sosikevitra izay hoentina iseny ao anatin'ilay izy. Nahoanan'izao vao manao an'izany tsika nefa manana natao hoe ralina izay misokatra ny voalohan'ny volana Desambra hatrany amin'ny volana Aprily. Ahoanan'izao ireo olona izay ho ampidirina ao anatin'ny fifidianana ireo venjehana hifidy amin'ny faraka ambin'ny folo ny volana Desambra. Raha ny fanazavana noentina dia hoe ireo olona izay tsy tafiditra ao anatin'ny fifidianana dia afaka mangataka an'izay ordonnance anao na inscrit izay ahafahana miditra. Ny tahotra voalohany dia hoe sao karazana endrika
fangalaram-bato ankolaka anday izany ka afahantsika tsy tonga ny amin'ny fividianana madio mangarara raky andrehetra zay manokana dia miantso ny amin'ny fifampidiniana eo amin'ny mpiansehatra rehetra na ny candidat sy ny seni zany amin'ny fanapa-kevitra sala am'izao fa tsy hoentina sansinika efa misy candidat am'izao fotoana zao izay miantso ny amin'izay ataontsika hoe fijerena ny lisy mpividianan'izay fantatrareo tsara gasikara fensoa fa ny mangarara nisan'ny divany ary miady amin'ny tanitandalana isika naneo ny fahavononany ny kandida gasikara fensoa ho amin'ny adevitra amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ho an'ireo kandida miantso izany araky ny nambarany be ny adevitra ny amin'ny hoe misy kandida miantso adevitra manoloana ny fitantanana ny tanàna Antananarivo sika rehetra angamba dia malala fa nafatarany malagasy any zany gasikara zany epanetana fandarana adevitra mazava ho azy tsy ho gasikara velively mihitsy no itsoka adevitra fa ny angatana fotsiny andao programme anasa no resantsika manana izahay vonina izahay miantso boribory-tanana enina ilarana fa enina ho an'ny fanovana eto amin'ny tanàna Antananarivo. Nandritra ny fidinany fotony nataony dia nisy ny fanakalozana izay nataony tamin'ireo mpivarotra amoron-dalana sy ireo rehetra teny amin'ny boribory-tany voalohany ary eo amin'ny lampan-tanàna no nanomboana izany eo ihany koa no amaranana izany fidinany fotony izany araky ny nambarany ity kandida ity hatrany. Amin'ny fomba ofisialy nataontsika hoe pré-campagne na fampafantarana ny maha-kandida an-tenako manomboka androany zany dia tsy hijanona eo anivony boribory-tany fahatelo intsony tenako sy reto mpiara-miasa na ny corridor isaky boribory-tany enina sy hitantsika atao aorianako reto fa anomboka isandraka manerana ny boribory-tany anakenina eto Antananarivo renivohitra izahay boribory-tany enina ary larana fa enina gazakazaka. Toy izay sy izay ary no zavatra no zarazaretsika eto tompoko lahy sy tompoko vavy dia azadino trano miabone na manao j'aime na manao commentaire na mipartage sy rehetrarehetra amin'ity chaîne YouTube tsika ity makasitraka makatelina tompoko lahy sy tompoko vavy.